Maître raha ilira zavinjatovo mibaribary ny tsy fahaiza mitantana eto. Fiahina ara-tsosialy ny mpiasa tandindomindoza tanteraka. Baolina kitra ahina no aviny. Ankasitrahako atrananao manaraka ny fahitalavitra ny MBS amin'izao alina izao tonga soatra anatin'ny pejiny fampahalalam-baovao tomboky lahy sy tomboky vavy sy manolotra ny araba no sady manasanao sady anaraka ny fotoanany vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny pejiny fampianarana no isantarantsika ny vaovao amin'izao alina izao dia nampiantso mpanao gazety teny amin'ny lycée moderne Ampefilo na LMA androany ny ray aman-dreny mpianatra ao anatin'ity sekoly ity na ny fihamizany no ny disadisa-nisy teo amin'izy ireo sy ny mpampianatra no antony izany izay niteraka fikorotana saina teo amin'ny mpianatra. Ny zavandre mahefa sy Andra Kotomalalary no teny an-toerana. Menjandro ny tady eo amin'ireo mpampianatra sy ny ray aman-dreny mpianatra eo amin'ny lycée moderne Ampefilo amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana takin'ireo mpampianatra ny amenona ny karaman'izy ireo izay mihoatra ny ora tokony asany. Takin'ireo mpampianatra ihany koa ny andoavana ny karaman'ireo mpampianatra misy avaly vaovao hafa izay mbola tsy tafiditra akory ao anatin'ny lisitra tokony sitraka izany karama izany. Nilaza ihany koa ireo mpampianatra fa tsy mbola nisitraka ny karamany ary nisy ny fandoahana mpiasa nataon'ny FRAM. Nanazava kosa nefa ireto ray aman-dreny mpianatra ireto fa tsy marina avokoa izany filazana izany. Ary voalohara dalana avokoa ny karamandreo mpampianatra FRAM ireo. Izy manome 72 heures hoe tsy hampianatra, tsy mety zany. Dia izay ny teny tsy maintsy mampianatra nareo satria reo zazy reo tsy atao sorona. Ary izay nandoha vola, ara-dalana fa tsy nandoha vola karamany zareo. Misy proof zany tiany état de paiement dia hita tsara fa nanao soni izy tao nandray karama. Fa tsy nandray, fa lainga ilay filazana hoe tsy nandray karama. Fa roa manarakaraka zany maître FRAM le karamainay gaga ihany zay hoe ina nidira amin'ny fonctionnaire amin'ilay resaka. Fahatelo tsy nandroaka mpampianatra izahay. Fa efa misy budget mametraka fa 2,5 isany mpampianatra sahaninay. Kanefa misy mpampianatra hafa zay efa misy note circulaire navoakan'ny ministère. Dia ity note circulaire ity dia tena milaza mihitsy fa tsy mahazo mampiditra mpampianatra. Ny antony tonga azy tsy hampianatra zany dia hoe paye hono ilay vola mihoatra, ora mihoatra. Dia ahoana moa ny payenay ilay ora mihoatra? Nefa ny budget efa mipetraka. Faharoa payena karama hono ilay mpampianatra anankivalo izay tsy nirekrutenay. Nanomboka omaly moa nilaza ny tsy hampianatra mandritra ny 2,70 ora ireo mpampianatra tao amin'ny LMA. Raha ny fanazavana nefa dia nembotra tamin'ny fanapahan-keviny izy ireo rehefa nisy ny fivoriana sy ny fifandresen-dahatra ny arahandro toto androany. Nisy tamin'ireo kilasy sasany kosa androany no tsy nisy mpampianatra ary niverimaina fotsiny ny mpianatra noho izay savorivory nisy teo amin'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny izay. Androany izay tsy nianatra fa mbola mivory ny mpampianatra fa hoe misy mpampianatra FRAM tsy inany tsy navoarainy tampo karama zany dia izay mbola ivoriany zareo. Tsy nanao nininy izay mipetrapetraka teo am-pianarana fotsiny dia tsisy nisy mpampianatra ihany tao fa tsy nampianatra zareo. Mbola tsy fantatra mihitsy hoe roviny zay zao no verina mianatra. Mbola tsy fantatra fa sasany misy prof dia sasany tsisy prof. Tamin'ny voaloha zay natao voaka teo avelany teo ihany fa hoe alamitra zareo ilay izy. Fa arakaraka ilay misy prof sy tsisy prof ihany fa ilay mpampianatra ilay FRAM ireny zao tsisy prof. Ohatra hoe raha baka ohatra ilay zao ohatra dia lasa ohatra hoe tsy voaendrika indray ilay programme. Izay angamba ny hitako dia lasa mikorotana ilay mpianatra satria zareo te hianatra nefa n'ilay izy hoe tsy mianatra indray. Ny vaovao amin'ny tontolo ny asa kosa indray ary dia nankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika. Nisy indrindra moa ny fihaonana sy fifampizarana teo amin'ireo mpisehatra voakasika nentina nanamariana izany tesy Antaninarenina ho an'ny androany. Ando miaratiana toky Ramarolahy. Marary tanteraka ny sehatry ny asa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mitsipozipozy ny mpiasa, mizaka ny tseran'ny ainy noho ireo tsy fanaran-dalàna miatra aminy sy miseho eny anivon'ny orinasa. Tsy misitraka araka ny tokony ho izy ny fiahina ara-tsosialy izay tena haindehibe ny mpiasa maintsy izy ireo. Voatohitohina tanteraka ny zo fototry ny mpiasa manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny hoy ny teo anivo ny randrana sindikaly. Tsy azo ekena ny toe-javatra tahaka izany ka mila fandraisana andraikitra faran'izay haingana.
tandondomondoza ny fiahina sosialy mipiasa tsy miakitra amin'izao fotoan'izao indrindra ny eo amin'ny knapsy io ka mila mandray fipetra aingana zany ny piasa ny syndicat fanjakana tompona andraikitra rehetrrehetra hoe atsaro aloha voalohany indrindra zay ny fitakina miainga androany atsaro zany fanarahana araka asa mikasika an'izany resaka fandoavana 50 millions d'ariary zany tsy azo ekena tsony zany faharoa dia satria efa nitsangana ihany koa le hoe agence de recouvrement des avoirs illicites io dia tokony averina zany ny volan'ny piasa amin'ireny nangalariny reny dia tokony miasa mafy mihitsy zany ny gouvernement sy ny knapsa amin'ny fampiarana ny didy dia amerenana ny volan'ny piasa satria volan'ny piasa io tsisy volam-panjakana ny manaraka an'izany dia zao zany dia tokony nientana mihitsy ntsika rehetra mipiasa sy syndicat tsy anaiky hoe hoakana vola anaovana fond souverain zany indray ny volan'ny piasa satria mipiasa ary zao isaky ny telo volana vao mandray fitrondronono ny resaka maladie moa dia mbola tsy hita tsony ka tsy azo ekena zany zay ny fitakina ho ataonay zany voizinay zao ametraka an'izany eny amin'ny knapy zay sy amin'ny instance rehetra indray manomboka zao satria tsy azo ekena tandomondoza ny fiahina sosialy mipiasa eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Nankalazaina androany andro raisam-pirenena ho an'ny asa mendrika afaka nanamarika izany isika teto Madagasikara tamin'ny alalan'ireo sindika samihafa misehatra amin'ny tontolon'ny asa toy ny randrana sindikaly ny stempizofa sy ny maro hafa. Nisy ny famelabelan-kevitra fifambozarana trakefa teo amin'ireo mpikatroka rehetra ho fanamariana izany fotoan-dehibe izany tetsy an-tanina reniny. Tanjona ny afana mamaritra sy mijery vahaolana iraisana manoloana ny olana sedrian'ny mpiasa ankehitriny indrindra ny fiahina ara-tsosialy. Ny fahindran-dalana tamin'izany ihany koa ny fizarana maro-pankasitrahana ho an'ireo mpiasa navita fiofanana teo anivon'ny fikamalambe iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT. Ny vaovao mifandraika amin'izay sehatry ny asa izay hatrany ary dia pahitoekarena no tafaresaka tamin'ny ando miaratiana sy tokora marolandro anty ny resaka sy nitondra ny fomba fijery ny makasika indrindra ny mpivarotra tsy ara-dalàna eto Madagasikara. Fanaty Adinary. Mitombo andro aman'alina nisan'ireo mpivarotra amoron-dalana eto amintsika. Saika ahitana azy ireo avokoa manerana ny sisiny arabe rehetra. Ireo toerana tsy nahitana izany mihitsy teo aloha aza dia lasa feno mpivarotra ankehitriny hatreny amin'ireo elankelan-trano samihafa eny. Taratry ny fantrany firenena iray ny famaroa ny mpivarotra tsy ara-dalàna indrindra ny mpivarotra amoron-dalana hoy ny pahitoekareny. Ny tsy fisian'ny politika amantipaika hamahana ny olana tsy fananana asa sy ny fampiofanana araka-asa mihitsy no tena olana eto amintsika ka mitarika izany. Io mantsy no vahaolana aingana indrindra ahitana sy mora azom-bola raha ny fanazavana. Fahantrana vokatry ny fahaverezana asa. Le teo aloha zany le tolotrasa dia mifaharoa manarakarak'izay ny fahaverezana asa. Reo avery ny asa ny varotra no isan'ny ataontsika hoe activité vetivety raha ny filazana azy ny fiverenam-bola. Tsy voatery misy tombony be fa vetivety dia miverina ao amin'ilay tompony le vola. Ary nefa ny varotra amoron-dalana tsy mila renim-bola ngeza be. Dia iny zany no hitany hoe vahaolana aingana indrindra ahafahany mivelona ao anatin'ny fotoana farak'izay aingana. Goragora ny lalàna izay malaladalaka rehetra dia hipetrahana. Dia rehefa mahita ny sasany dia mipetraka eo satria tsy misy fampiarana n'ilay lalàna. Ny fanomezan-danja ny tantsahiny fotony ampiroboroboana ny lafin'ny famokarana sy ny fanondrana entana ihany no antoka lehibe ahafana manarina sy mitazona ny fahefa-mividin'ny tsirairay sy ny arikarena faobe ho hiatrany ity pahitoekarena ity izay no ahafana miala ao anatin'ny fantrana. Eo ny lafin'ny fotodrafitrasa fa zava-dehibe ihany koa ny fampianarana sy ny fanofanana azy ireo. Pouvoir d'achat io fa efa mividy io zavatra ray entina manamarika ny fananana harena isam-batan'olona eo amin'ny firenena ray. Raha tiana aloha zany ny tazona an'izay pouvoir d'achat zay dia tsy maintsy stratégie mifantoka amin'ny famokarana. Zany hoe ny eto toerana zany mila atosika. Ny zavatra tsy ampy eto amin'ny firenentsika dia ny famokarana an'ireo filana fototra mihitsy. Ny sakafo zany. Ny sakafo mbola misy ny importena. Tsy ampy aloha ny politika izay misy eto. Ila zany fanjakana manentana an'ireo mpamokatra ireo mena sehatra izy ohatran'izany fanentanana fampivoarana ny
ataontsika hoe système coopérative apetraka ny fanjakana ao anatin'ny politique générale mihitsy zay mapa urgent fa tsy important intsony an'izay famokaran'izay raha tiana hijanona ilay prix mba tsy handona ka ampihibany fa efa mividy. Miaingeny fotony ny fampandrosoana tsy ho tratra mihitsy izany tanjona izany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ny sambatan'olona. Manana anjara andraikitra lehibe amin'izany ny fitondram-panjakana raha ny zava-misy aloha atsy ampina tsy misy mihitsy ny vahaolana matipaika sy maritra avy amin'ny mpitondra aka mitarika izao tsy fetezana samihafa eto amin'ny firenena izao. Efa ho fito volana izao no tsy nandray karama ny mpiasa eny anivon'ny station de pesage. Saika voakasika ety tsy fandraisana karama ety avokoa ny mpiasa amin'ny station de pesage rehetra toy ny etsy Ambohimalaza, Ambatolampy, Mahevatanana, Ambondromamy, Antsirinala ary ny any Toamasina izay ahitana station de pesage roa. Velotaraina araka izany ny mpiasa noho izao tsy firarahina azy ireo izao. Raha ny fanazavana avy amin'ny mpiasa moa dia efa nisy ny volana tokana andovana ny karaman'izy ireo saingy tsy mbola voaray hatramin'izao. Manontany tena araka izany izy ireo ny amin'ny hoe nakaiza ny vola teo amin'ny fer na ny fond d'entretien routier no atao ankilabao toy izao ny fandoavana ny karaman'izy ireo. Ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia nandravarava ny afo tao amin'ny fokotany Amboabaky, commune ambanivohitra Belalanda, distrikan'ny Toliary Faharoa, Malalarby. Trano miisa 2.3 no maikila ny afo tanteraka ka vokany olona 9 no tsy manan-kialofana tao an-toerana. Tsy mbola fantatra mazavatra eto ny aviany afo raha ny fampitambavao hatrany. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray ary dia tsy niemotra tamin'ny fanapahan-keviny ny filohan'ny ligy miisa 120 sy ny komity mpanatanteraka eo anivon'ny federasion malagasy ny baolina kitra. Tonga nanatra ny fehi-kevitra tapaka nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana no tanterahin'izy ireo teny amin'ny fiobeny FMF isoraka izy ireo ho any androany. Namaly ihany koa moa ny fanapahan-kevitra ny filohan'ny federasion Raoul Arzaka Rabekoto. Fanampanazavana ary. Ka nisy toe-javatra anankiroa taminaly satria rehefa nanao assemblée générale ny ligue taminaly izay vory feno ankoatry ny anankiray izay fantatsika fa tsy eo de nanapa-kevitra fa nanala ny filohan'ny FMF Raoul Arzaka Rabekoto. De nisy koa moa zany valiny izay nataony hoe alainareo C4 satria tsy nanaraka stati araka ny teneniny zany nefa mazava tsara ao anatin'io andinin-dalàna io fa tsy misy olona afaka manala mpikambana ao FMF satria olom-boafidy aby ireo na izy filohan'ny fédération na ireo CE ireo dia olom-boafidy ankoatriny hoe mampiantso azay izy. Rehefa mampiantso azay izy dia tolona ny assemblée générale les décisions raisiny ka raha validen'ireo ligue reo zahay izy ho afaka manala. Ka eto zahay dia mampilaza ny vahoaka malagasy satria zahay raika amin'ny 20 dia solotenan'ireo ligue, solotenan'ireo mpilalao baolina efa marary ny football fa zahay ane fa nanala azy fa ela fa mangataka assemblée générale zay satria tsy afaka manala azy raha tsy amin'ny alalan'ny assemblée générale araka an'io lalàna io e. Ka tsy nekeny indroa intelo nangataka zahay assemblée générale satria zahay de olona miaina anatin'ny football tsy misy tsy afantatra azy zany. Ka eto zahay de mbola miantso antsika ho tony ary tsy hisy an'izany hoe ho sazina rakoto sazina rabe zany na ho voasazy ny ekipa izany de tsy misy zany satria zahay tsy nanao zavatra tsy manaraka lalàna ary ny tena tanjona anay de ny fampandrosoanan'io indrindrandrindra ny ekipa pirenenantsika de mivavaka ao azy ary hitatsika fa tsy mandeha io e resy izy resy lava nefa raha tena mariny tsy ho resy satria misy lesoka be ato amin'ny FMF. Eo amin'izay lafim-baovao fanatanjahantena izay hatrany ary dia nitondra fanazavana makasika ny raharaha eo anivon'ny federasion malagasy ny baolina kitra ihany koa i bandy akamo mpamakafaka baolina kitra ho any androany. Ando miaratina tahiry aina. Ara-dalàna ry zon'ny ligue tanteraka araka ny fitsipika sy ny lalàna faritan'ny federasion ny makasika ny fivoriana tsy ara-potoana no tanterahan'izy ireo ka nanapahana ny hevitra piato ny filohan'ny FMF tsy eo amin'ny toerany intsondry hoy ny mpamakafaka baolina kitra. Mametraka ai kosa nefa ho izy ny mety ho fanapahan-kevitry ny kafa izay ho tompo teny farany makasika ity tranga ity. Fa inona ny zavatra mety hitranga zavatra anankiroa mety hitranga eo raha ohatra ka ataontsika telo e. Voalohany zany dia mety hoe faneken'ny FIFA tsy misy atakandro aloha eny ary satria zao ny zava-misy dia ekena ary ny zavatra tapaka reo ny zavatra faharoa dia mety ho avy hatrany amin'ny FIFA
tsy mifanaraka amin'ny lalàna io fa dia voasazy anareo dikan'ilay sazy avy hatrany dia mety misy sanction mandeha ao dia mety ile hoe rehefa mandeha moa ny sanction dia mirotsaka ho azy ny comité de normalisation izay andamina fitohizan-draharaha anivon'ny fédération nefa ihany koa sanatriavintsika daholo ireo anankiroa farany ireo sanatriavintsika nefa ihany koa mety sanatria tonga dia le sanction toy mahazo antrady ngamby izay avy hatrany dia sanction disciplinaire hoe janona aloha nareo mandra-pilamina toe-draharaha roa taona miala tanteraka ao anatin'ny FIFA fa dia alamino aloha io dia ho hitantsika eo ny mahakasika an'izay rehetra izay fa mifehany zany any amin'ny FIFA amin'ny baolina fa mba teny kely fotsiny ny any tiako atao akoatra mipetraka amin'ny mampanao gazety ara-panatanjahantena sy mpamakafaka anay hoe raha misy ny azo hifandaminana dia aleo mifandamina fa tena fa tiantoka be eo amin'ny baolina kitra malagasy ity toe-javatra ity zay ngamany azo ambara mila mifampidinika sy mifandamina ny rehetra io no vaolana tsy hitarany raharaha ho hiatrany fanazavana ampisy fiatraikany goavana amin'ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara mihitsy izany tsy maintsy misy fiatraikany any amin'ny mpilalao foana fa ny rariko fotsiny hoe samy anan'ny andraiky ny mpilalao manao ny lalao ny mpitantana mandamina dia ambony latabatra mahita kely aho hoe misy karazana ahoana zany tsindro any amin'ny mpilalao ao anatin'izao zavatra zao dia zay le mahatonga ana miteny alao raha azo atao ny mifandamina mialohan'ny rehetrarehetra mialohan'ny lalao amin'ny alahady zavatra misy foana zany rehefa ohatran'izao aloha zany tsy sarotra foana ny miasa ao anaty savorivory ninona zavatra misy sarotra foana ny miasa ao anaty savorivory dia mbola iverenako foana hoe ny aingana indrindra sy mety indrindra dia mifandamina aingana dia aingana inona moa no maharatsy an'izany raha ohatra ka ny fiverenan'ilay filohan'ny fédération eto ny tena hanahirana anjaran'ilay filohan'ny fédération indray zany aloha zao mampiantso hoe andao ary nareo fa mahatongava aty amiko aty any amin'izay misy azy dia any mivory raha azo atao zay zavatra io mety tsy ratsy ane zany azo diniany dia miara mivory any daholo miaraka amin'ny CE sy ny filohan'ny fédération dia hitantsika eo ny toy any eo amin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay hatrany moa dia nandamoaka indray ny bary any Madagasikara androany rehefa nifandona teo amin'ny RD Congo lavy teo amin'ny isa roa no ohatra tao amin'ny kianja ny Martyrs Kinshasa ny ekipa pirenena malagasy nandritra ny lalao mandroso ny fanatriana tamin'ny RD Congo hita hoana natombo tamin'ny fanafiana ary zareo Leopard raha toka hita taratra kosa ny lesika teo amin'ny fanomanana sy ny fampivondronana teo amin'ny bary any Madagasikara eo amin'ny laharana farany araka izany no misy ny ekipa pirenena malagasy ao amin'ny vondrona G misy azy eo amin'izay pejy ny fanatanjahantena izay hatrany dia nivoaka androany maraina ny anaran'ireo ekipa hiatrika ny ampahefandalana amin'ny fifaninanana championnat national N1A taranja baskety sokajy lehilahy taorian'ny lalao fifanitsanana ny Askut avy any Atsinanana izay tompon-daka farany no hifandona amin'ny Kosovavy eto Analamanga ny GNBC iona amin'ny MB2 ny ekipan'ny polisy pirenena KSPN kosa no hifanandrana amin'ny Fanalamanga ary ny Sebam hifandona amin'ny KSPN2 raha mpitso zoma fahavalo ny volana Oktobra amin'ny 9 ora maraina moa ao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina no hanaovana ity lalao ampahefadalana ity eo ny maresaka iraisampirenena dia nitrangana orohorotany mahery vaika na afatesana olona hatramin'ny 20 sy naratrana olona mahery ny 200 tany atsiminy Pakistan tokony tamin'ny 3 ora maraina androany onja lalana ranaivomanana sy tahiriny aina no mitatitra amintsika ny andindin'izay nahatratra 10 faingo 7 amin'ny marjefa Richter ny tanjaka ilay orohorotany niseho tany amin'ny faritra atsimon'ny Pakistan ity olona 20 no voalaza fa maty hatreto ary mahery ny 200 kosa sady naratra ny tanànany Amay no tena vomafy no ity faritra ity betendrimbohitra ka nampanany sarotra ny famonjena ny traboina sakavy atsindry tao ambanin'ny tanty no ny fianjeran'ny trano ny ankamaroan'ireo olona namony aina ireo hoy ny ministry ny ati-tany any an-toerana Jiaoula Lango araka ny tatitra trany dia vehivavy iray sy ankizy enina no anisan'ny namony aina ireo manodidina ny 70 eo ny olona tena naratra mafy ary ampolony ireo olona efa nalefanody taorian'ny fitsaboana azy ireo niteraka fahatapahany herinaratra tany an-toerana ity orohorotany ity etsy andaniny milaza ny mpitsabo any an-toerana fa tsy ampy ny fitaovana ampiasain'izy ireo andraisana an-tanana ny traboina marina moa fa tamin'ny taona 2024 no nisehoana orohorotany mahery vaika farany tany Pakistan izay nahatratra 7.5 Richter ny tanjany ary nafatesana olona 400 teo eo atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa ary no amitina ny Germain no Menjanahary sy Manorandre Malala ny teboka anisan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho any androany
teboka voalohany nisongadina ho an'ny androany ny etsika sosialy ho fanampiana tanora izay karakaray ny tanora tioky Madagasikara eny amin'ny boriboritany fahaeniny. Etsika natao indrindra mba hanampiana ny tanora izay sahirana noho ny krizy mitranga eto amin'ny firenena ka sahirana amin'ny fanomanana ny hoavin'izy ireo. Io moa dia fiara-miasa amina sekoly tsy miankina eny an-toerana zany izay ezahana mihitsy ny ahazoana izay hoe diplôma ra-pranjakana izay ao anatin'ity cours informatika mamaimpoana ity ka efa bolana no faharetana izay cours izay zany kendren'izy ireo zany anohany amin'ny 520 isany ny mpianatra izay ho avy amin'ity andihany voalohany mandritry ny efa bolana ity rina Rabe Mananjara ary de isy niveau ndray zany aorinan'izay zany afaka lefa bolany ity dia isy examen de yakatra niveau zany izy 520 reo arakaraky ny examen tao fa aorinan'izay efa bolan'izay dia efa isiko ny fandraisana andihany vaovao manaraka ndray zany hoandreo débutant zany dia ohatran'izay hatrany izy. Notsindriny vahiny ny fandaharana ho an'ny androany ny makasika ny fitantanana ny raharaham-panjakana indrindra ny sosialim-bahoaka. Raha fehezina ny nambaran'ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina tao anatin'izany dia tsy mahavita ny andraiky ny mpikamba ny gouvernemanta vaovao izay isan'ny rehariany ny fanjakana. Resaka vidim-piainana amin'ny ankapobeny mihitsy zany, resaka fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny fa indrindra ilay tsy fahazakan'ny vahoaka azy itsony, tsy zakany fa efa mividin'ny vahoaka itsony. Zay ny zavatra mitranga ary tsy isika rery mahita an'izany fa na fitondram-panjakana rehefa nanaiky atsika efa nanaiky ny zavatra lazaintsika fa tsy zakany fa efa mividin'ny vahoaka itsony ny vidim-piainana amin'izao fotoana, indrindra ireo zavatra ilaina amin'ny andavanandro. Averintsika efa ny zavatra ilaina amin'ny andavanandro dia tsy ny sakafo ihany fa ny kojakoja rehetrarehetra manomboka any amin'ny resaka fitaterana io, amin'ny resaka fidiovana io, amin'ny resaka fampitaovana io sy ny sisa fa indrindra ny sakafo mahavelona amin'ny maha-olombelona. Any amin'ny tsy laharam-pahamehana sy ny olana trehan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao no hiazaka zany ny fanjakana andanimbola. Raha resaka firenena mantsy ho ity solombavam-bahoaka ity dia ilaina ny fahaizana manavaka ny laharam-pahamehana sy ny asa maika saingy izany indrindra no tsy hita amin'ny fitondrany rajoelona izao. Miditra amin'ilay vanim-potoana tena manomboka vao maika mahamafimafy ny fiainan'ny vahoaka malagasy, miditra amin'ny maitantsika dia hiditra amin'ny maitsoahatritsika rehefa kelikely eo. Zay tsika vao amboly ao anatin'ilay vanim-potoana rehetrarehetra. Aiza ho aiza ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Raha ny tarehimarika voaray faraparany sy hita eny amin'ny tsena rehetrarehetra eny dia tena azo lazaina hoe tsy misy natao hoe tsy mipaka na misy aza indraindray tsy mipaka any amin'ny aty vilanin'ny vahoaka malagasy ny fanovana ny vidin'entana. Enimpolo andro aty aoriana tsy tafavoaka le gouvernemanta, tsy tafavoaka ireo ministera rehetra izay voakasika tokony anao ny fampidinana an'io vidin'ny entana ilaina andavanandro. Ankoatr'ireo dia mahamenatra hoy ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina ny fihetsiky ny fanjakana amin'ny fanafarana ireo vary miisa 20 sambo avy any ivelany. Ny 20% ny vahoaka malagasy mantsy no tantsaha mpamboly avokoa. Saingy manafatra vary no antondrarany ny fanjakana tao anatin'ny rotonan'ny sesy izao. Fa satria fatatsika tsara fa azo atao koa rehefa voafeny ny rano no mamboly vary indroa ao anatin'ny taona anankiray, ary zany re tompoko no mampisy ny hoe fararano sy ny fotoam-piotazana ao anatin'ny taona anankiray farafakeliny. Amintsika zany ny tokony atao dia ny fahafahana mifehan'ireo fambolena vary indray mandeha farafakelindreo, fa ny tena tanjona dia ny indroa amin'ny faritra sasany tena efa azo atao zany. Rehefa voafeny ny rano hoy ka maninona ny volana farana an'le vary 20 taonina raha ifehezana ny rano. No mafisy ny miara-manonja atrany fa tsy misy politika mazava apetraky ny fitondrana rajoelona amin'ny fiainam-bahoaka koa tsy mahagaga raha toy izao ny hafaran'ny firenena. Mivangongo eo amin'ny filoham-pirenena avokoa ny andraikitra rehetra, any ka na asa tokony ho atao na ministra aza dia izy filoham-pirenena no manao izany toy ny fitokanana sy fanehoana fa miasa ny fanjakana. Ny fiainam-bahoaka nefa tsy mitsahatra mitotongana atrany.
inzavandre mahefa sy tahiriny anakosi indray no tatitra amintsika ny andindiny ny teboka anisan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana asa ilasa zao. Tsy mahay mijery lavitra ny mpitondra ankehitriny ary tsy mahafantatra akory ny tena marary ny vahoaka ny fotony hoy ny mpisolo vava mahita Raoelisy Rajafinjatovo. Ny trosa vola be tokoa mantsy ny fitondram-panjakana malagasy anaovana ilay teleferika. Tena izay tokoa ve ny lahara-pahamehana sa modina tsy hita ny fahorian'ny vahoaka izay efa latsaka ankaterena ankehitriny. Ahoana moa idirany hoe itrosana ianao anaovana teleferika, itrosa ianao anaovana building ho an'le hoe le vahoaka le tena mahantra mitady any zavatra any le hoe salabambe vahoaka hiditra amin'izany building zany ve le olona tsy sanatry tsy hoe sanatry vava hoe tsy matoka ho tafiditra amin'izany le olona satria ho lafo zany. Le teleferika moa zany efa tonga de efa matahotra daholo hoe de tratrany le ina moa tapaka reny jiro hoe tratrany varatra eny ambony eny sy netrety de efa matahotra ny olona sady aiza moa ahitana hoe 20 000 francs 15 000 francs par jour mandeha indray mandeha fotsiny fa tsy miverimberina ka izay retetry zay zany de ohatrany hoe tena marina ny mpanao hoe tsy fahaizana mihitsy le izy. Ankoatra izay nitondra ny heviny sy mahakasika ny fitakiana ireo nosy kely manodidina ny Madagasikara ihany koa ity mpisolo vava ity. Nambara fa tsy ho azon'ny malagasy mihitsy ireo nosy ireo raha ity fitonana ity no antenaina. Rehefa mpanantenana sy zavatra tenenina raha olona mendrika so tokony hoe mendrika zany fitokisana zany ho ajaina de manatanteraka an'izay satria tsotra ihany teny le malagasy le hoe alao mifanena amin'ny omby masika toy zay mifanena amin'ny olona mpandainga. Raha iresakitsika hoe manoko ana fotsiny hoe ils épart zany hoe reo nosy ireo hatramin'izao ange satria tany amin'ny propagande ny président efa nitary hoe tsy maintsy veriny io hatramin'ny 26 juin 2020 tsy maintsy farafatarany tsy misy ary voamaky ary aza amin'izao fotoana izao matahotra fa tsy ho azo mihitsy na de nisy ara résolution tamin'ny 1979 sy ny karazany satria président nge sady gasy izy mivazaha frantsay sady teo gasy izy aty amin'ny gasy aty misy hoe zao rehefa tonga ria vazaha ndray izy tsy hitazy tao fa izy vazaha de tsy tanterany mihitsy zany zavatra io ambonin'izay zao voamaky aloza fa ny ministre des affaires étrangères sady vazaha gasy ihany koa tsy misy fanantenana mihitsy zany satria samy vazaha izy rehetrarehetra ireo. Raha fitinina izay rehetra izay tsy misy antenana intsony raha ity fitonana ity sady tsy mahay ny lahara-pahamehany vahoaka no variana amin'ny fampanantenana fotsiny ihany. Vaovao anisan'ny mbola mitana ny sainy maro kosa ankehitriny mahakasika indrindra ny olana misy eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety amin'izao. Samy tsy mihemotra amin'ny fanapahan-keviny aloha hatramin'izao ny ministera ny serasera sy ny mpanao gazety ao anatin'ny cellule de crise izay manohitra ny fifidianana izay ho filohan'ny ho lavitra ny mpanao gazety. Nzavandre mahefa tahiriny aina. Tsy ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ihany no ahina ho simba sy ho potika manoloana izao hamboletra ataon'ny ministra ny serasera sy ny mpiaradia amin'izao fa ny firenena iray manontolo mihitsy hoy ireo mpanao gazety ao anatin'ny cellule de crise. Tsy afa-misaraka amin'ny raharam-pirenena tokoa mantsy ny asa fanaovan-gazety ary isan'ny tontolo iray manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha izao zava-misy izao anefa ho tandinin-doza tanteraka ny asa fanaovan-gazety eto amintsika. Tsy ny asa fanaovan-gazety ihany mipotika fa io misy ifandraisany foana zany io amin'ny raharam-pirenena ny arina any na hoe tena tsoroko eto fa raha ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao mety hoe zay mety endrika vaovao fa zay koa nefa ny otrandroapolo taona nanao gazety fa raha mijery an'ireo le mpanao gazety na ataoko fotsiny hoe nanatra conférence de presse ny ramatoa candidat tokana tena mbagaga kosa aloha raha toko hoe nisy olona 20 tao mety folo ny fantatra hoe mpanao gazety mba tsy tena tranay fa tonontonony teo zany zavatra zany tokony mbola ametrahana fanazavana tokoa hoe reny veny nomena karatra mpanao gazety zange namana selo raha tao anatin'io lavitra raha nanomboka tamin'ny président James Ramarsona tokony efa tsisy azany hoe mangataka manao demande manao karta de mba misy CV de mba miazao rehetrarehetra zao fa tokony efa ao anaty liste zany fa reto le vaovao tsy mazava reto zany ny tokony atao mazava de zay tiako atongavana hoe vava-paso amin'ny ho an'ny mpitondra mihitsy le izy fa tsy ho an'ny asa fanaovan-gazety. Sarotra ny nona fa afaka iaro sy hanandratra avo ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety io candidat tokana io ho iatrany ny fanazavana. Mazava loatra mantsy fa tian'ny ministra ny serasera ho fehezina ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara ary natao hanampenam-bava ireo mpanao gazety izay tsy mitovy hevitra aminy. Ary za tena isany hoe tena vota amin'izany satria zavatra kely tsy isy dikany na mpigadra na ray volana tadidinareo tsara
ary zay mbola istompako ny saintsika mpanao gazety hoe ireo olona ho fidiana zay candidat tokana ireo ve avita ny zavatra nataony lavitra ny mpanao gazety tamin'izany fotoana satria dia tena niaraka taminay na tamin'ny sarotra na tamin'ny mora ka zay nanontaniako hoe mahavita ve ilay olona ho fidiana sa fiarovana ny tena tombontsoan'olona fa amiko izany dia tena hoe zavatra tsy mety zany ny zavatra atao zao teneniko anao vao tonga tao amin'ny fitondrana ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy inona moa natao amin'ny voalohany misy ny tana maro zay tena hoe fanandevozana ary ny olona rehetrarehetra nanaovana izany ministera tsirairay ary tena betsaka ny olona hoe sorena satria ohatra hoe andevozana andro sabotsy no asaina miasa ny olona nefa ny olona mba fakanaina izany fotoana izany misy ny mpiasan'ny RNM sy ny TVM ny tonga dia voaroka ary tena maro dimapolo izay ka mandra mihoatra kely raha fahalalako azy rehefa andreo mamelombady manjanaka zavatra tsy misy fotony ohatran'izany androahana mpiasa zay no tiako tenena teo koa le CD maromaro zay efa niasa ampolo taona ny tao amin'ny ora televizion-panjakana io voaroka nefa ny tena hoe mamelombady manjanaka efa taona ny fahatany rany efa taona nanaovany fahaizana rehetrarehetra tamin'ny asa fanaovana gazety nefa dia nydroahana nanamafy-trano moa ireto mpanao gazety ao anatin'ny cellule de crise ireto fa tsy hijanona ny antsika fitakiana raha toka mbola miziriziry amin'ny heviny ministra ny serasera sy ireo mpiaradia aminy manoloana io fifidianana izay atao hamoletra io tapitra ny fampalalam-bavao izao ali izao izay ankasitrahako anao sady nanaraka izany hatramin'ny farany sy hoarantsika rehefa avy eo taky ny mahazatra aorian'ny fampalalam-bavao ny fandaharana global news aorian'izay kosa ny ahoana marina iarahana amin'ny Germano Menjanary ho any androany ny horonan-tsary hoarantsika dia mitondra ny lohanteny hoe what man want ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko